mafy araky ny folo volana avril 2024 miaraba tomboko vavy sy tomboko lahy araky nefa fantatsika dia ny tale général ny faditseranana no vahintsika miarabanao tompoko. Salama tompoko fa miaraba ny joary dia miaraba koa ny ampanaraka ny fandarana amin'ity andro somay ity. Ya, andramatoa lainkana Zavanina Ernest tonga dia vavantsika. 750 isanjato zany resaka amin'izao fotoana izao. Tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Inona io 750 isanjato tompoko? Eny tompoko marina tokoa fa mandalo fotoana izay ataoko hoe miavaka satria raha ny zavatra hitaritana ny lalan-tsaina izay mitondra ny fifandraisana ara-barotra maneran-tany dia ny démantèlement tarifaire zany hoe tsy fametrahana fanesorana an'ireo abatserana ny tokony hoe malalaka zany ny entana miditra sy mivoaka ary zay mahatonga antsika manana an'ireny fifanarahana ara-barotra reny manana izay tsika amin'ny COMESA, SADC, ny COI amin'ny Union européenne nefa amin'izao ohatrany mifanohitra amin'izay reny zavatra misy ka ny iny moa tsy ny fanomezantsiny satria ny firenena tsirairay dia afaka mijery hoe inona ny fomba mety anatsarany ny ao anatiny ka ny lalan-tsaina izay hoentin'ny firenena amerikanina amin'izao zany dia hoe ny anatsarana ny ekonomia amerikanina izay manana déficit dia tokony ho atao izay anenanana izay déficit izay ka rehefa natao izay fanenanana ny déficit izay dia mijerena daholo hoe iza ny pays manana déficit commercial ambony indrindra zany miaraka amin'ny mifandray amin'ny amerikanina dia tsika moa tafiditra anatin'izay satria tsika ny faharoa tsy ny inona moa ty ny sandany no mitondra azy zany hoe tsy ny valeur ny déficit satria raha ny valeur ny déficit dia eo amin'ny 678 millions de dollars io ny déficit commercial américain zany hoe ny excédent commercial atsika fa ny pourcentage raha pourcentage le izy dia eo amin'ny 93% eo antsika zany nisany faharoa ny maneran-tany no manana excédent tsara indrindra mifandraisana ara-barotra amin'ny États-Unis. Amin'ny verenantsika zay 93% zay reo tale général ny dikan'izay ve le OMC zany tsisy dikany intsony amin'izao fotoana izao ny ravan'ny amerikanina. OMC organisation mondiale du commerce. Bon sarotra moa ny teny hoe rava izy satria mbola eo ny OMC fa kosa ny misy fitsipika anankidimy no tena hoe base ny oronany ny OMC. Ny tantara moa hitantsika hoe miverimberina satria raha zavatra henantsika amin'izao raha ohatra mamaky ny tantara atsika dia ny zavatra nisy tany amin'ny taona 770 tany zany hoe tamin'izay fotoana zay niditra ny anatina protectionnisme mafy be ny maneran-tany dia hitantsika ny zavatra nisy taorinan'izay amin'ireny ady lehibe reny dia teo mihitsy nananganana ny gaty nanganana ny gaty noho ny afana zany mandrindra ny fandraisana ara-barotra mba tsy ho libre be ohatran'io dia hoe zay firenena rehetrarehetra nao zay tiana atao sarotra be teny hoe rava ny OMC mbola eo ny OMC ary ny lalàna izay napetrany OMC mbola mifehy ny firenena rehetrarehetra fa iny moa anjarany OMC indray mijery raha ohatra koa misy firenena mandeha mitory eny amin'ny OMC ary zay ohatrany hoe Chine ohatra nisany nanao ny laza fanao an'izay dia ny antsika moa mety arakaraka n'izay fahitany fitondram-panjakana azy eo fa raha ny fifandraisantsika amin'ny amerikanina sy ny poids izay ananany Madagascar eo ny création d'emploi amin'ny resaka AGOA amin'ireny zone franche reny eo koa ny sehatry ny lavany izay ny amerikanina no mividy ny 80 isanjato ny lavany aondratsika dia mety manao dingana voalohany angamba mifampiresaka ny tena tsaratsara indrindra. Efa ao anatiny amin'izao fotoana izao ny fifampiresahana. Oui, araky ny hitantsika reny fifanankalozana sy niaraka tamin'ny secteur privé izay niarahany ministre ny raharaha-mbahiny, ministre ny finance, ministre ny commerce, ny ambassadeur ny États-Unis ny tenako moa nanaraka tao koa tamin'io fivoriana io dia zay no lalan-tsaina zany hoentina amin'izao hoe mba mampiseho amin'ny fitondram-panjakana amerikana hoe vonona zay fampijery ifampiraraha ny zay tokony atao anatsarana. Le izy matsy ny raha filazan'ny ngary Donald Trump dia nataony ny fanapaha-kevitra iny mba hifanatona hanao négociation bilatérale zany ny firenena tsirairay efa 50 mahery zao ny firenena mifanatona amin'ny amerikanina isan'izany ve Madagasikara. Ny miezaka aloha zany efa natao fa iny moa anjarany tompona andraikitra ny any amin'ny fandraisana ny firenena rontonta ny any amin'ny raharaham-bahiny no misantana azy dia efa araky ny fantatra dia efa misy dingana natao amin'izay fa iny koa hita hoe aiza ny niveau ahafahana miresaka
ny au niveaun'ny département d'état sa au niveaun'ny ny ina moa ty secrétaire of trade zany hoe ohatrany hoe ministère ny commerce zareo araky ny fantatra dia manaraka foana moa ny fankalozana ny vaovao sy ny zavatra misy makasika an'io any États-Unis dia tiany président américain izy mihitsy no andray an-tanana ny fanarahana am'ireo firenenareo iresaka momba ny tena andraikitra endrikretanao reo antotale général douane faditsirana izy zany ny tena manimba zavatra am'izao fotoana zao tena io no mibaiko ny fiainan'ny olombelona raha ny tantara no jerena dia marina tokoa satria ny ekonomiany miankina misy ny atao anatiny dia misy ny fandraisantsika ny any ivelany antsika nefa tsy afaka iaina mitokana hoe anao fomba fiteny vahiny hoe anao tarsi hoe mamokatra ato dia hoanina ato fa tsy maintsy mifandray foana satria misy zavatra vokarintsika ato tsisy amin'ny toeran-kafa misy zavatra koa mety ilaintsika ato nefa tsy voavokatra antsika eto an-toerana dia ny douane na ny fahatsirana dia fitaovana ahafahana manao an'izay fifandrindrana mifandraisana amin'ireo firenena zay ary zay ny hitondrany ny amerikana aminazy am'izao par définition raha mahita rahantsika amin'ny colonne nataony iny tarify nataony teo tarify nataony teo dia hoe 93% dia nasiany remise le izy 50% dia lasa nahazo 47% tsika misy formule zay any mi-inclure an'iny satria rehefa atao le calcul dia misy an'le le déficit commercial sur mambany zany ny volume ny commerce dia inona ataony pourcentage iny formule iny existe fa misy zavatra nesorina atao rehefa manao calcul na tarif optimal zany dia misy an'iny formule iny fa nesorina le partie ilan'le formule fa najanona amin'iny zany hoe ny tena hoe fondement ny tarif dia zay mihitsy hoe ahoana ny ampiasana ny tarif mba ahafahana miregule ny balance commerciale raha ohatra tianao ho tsaratsara ny balance commerciale anao ka manana an'izay atoa ahafahanao manao an'izay anao manana ny tombony rehetrarehetra ahafahanao mametraka an'izay dia ampiakarina ny tarifa dia mifrene ny entana miditra raha ohatra indray misy zavatra tsy tianao zany miahatra amin'ny vahoaka ny vidinentana dia ena ny tarifa dia miditra malalaka ny lankanasa vanina ve zay tale général douane manakina io fanapahan-kevitra Donald Trump io raha fahazahoako azy manakina ianao ny zavatra tsara jerena fotsiny fanontaniana zany tsy any amin'ny hoe manakina na tsy manakina an'io ny fanontaniana dia hoe ahoana ny fomba ataontsika eto Madagasikara mba tsy hiatra ty amintsika io fanapahan-kevitra ny amerikana dia betsaka zao reo tale général ny firenena mamaly bontana ny amerikana satria nataonareo an'izao zay dia ho ataonao an'izay ho ataona zao koa ianareo amin'ny entanareo amerikana miditra any aminay sinoa sy ny sisa isika ve anao an'izay ny fahitako azy ara teknika no maliko azy tsy hitondra vokatra zay satria maninona ny entana miditra eto amintsika avy any Amerika dia kely ny valeur eo amin'ny 50 millions de dollars eo zany 53 millions de dollars zany hoe raha ohatra ka raha ny tarify no ampiakarina eo dia tsy ampiova ny entana miditra nefa ny etsika indray ampiova ny entana mivoaka dia tsy any ny hitako ny tsara hitondrana azy fa miditra mifampiresahana foana hoe inona reny azo atao raha tadiditsika rehefa mamiteniny zareo hoe misy ny déficit commercial fa tsy zay ihany no nanakany io fanapahan-kevitra io fa misy koa ny lafiny hafa ohatra hoe ny barrière non tarifaire inona moa ny barrière non tarifaire ny fomba ahafahana manondrana zany amin'ny ireo lalàna zay tsy andoavam-bola tafiditra anatin'izay ohatra ny environnement des affaires tafiditra anatin'izay ohatra anisan'ny resahan'zareo hoe ny service fa ny ohatra hoe inona dony ny fahazahon-dalana ahafahana manondrana ny amerikana manana fomba fijery hoe mila malalaka ny fampirarahana ara-barotra sy ny fandrarana ara-barotra tsy tokony hoe misy sakasakana zany dia zay koa tafiditra anatin'izay misy moa ny fataon'zareo isaky ny roa na telo taona eo manao ny analyse sy ny reporting hoe jereny daoly analyseny daoly hoe inona daoly ny paramètre ahafahana manao commerce amina toerana ray dia iny rapport iny zany anisany ampiasainy koa ahafahana manao an'izay ny aty amintsika moa za tsy nahita n'iny rapport iny fa misy ohatra misy firenena ohatra hoe ny Corée du Sud misy Chine tena analyseny mihitsy hoe reto daoly ny barrière non tarifaire misy manana an'izay koa ataon'zareo aty amintsika dia anisany nandraisan'ny fanapahan-kevitra koa anatin'io ono
le hoe manao négociation fampiraraha am'izao fotoana zao inona sosokevitry Madagasikara sa mbola tsy misy sa miandry fotsiny an'izay tantaran'io zareo avany araky ny raha ny fomba fanaovan'ny hita hatreto zany hoe satria anatina tena hoe lalatsaina na transaction tondrany président américain azy dia anatin'izay ny fanehoanao ny finiavana na ny fahavononana ifampiraraha dia efa zava-dehibe aloha ny détail-n'iny avy eo afaka miditra ny pitsopitson'iny afaka miditra hoe inona indray inona am'izay zany zavatra resany tena hoe efa mipetraka eo amin'ny latabatra ny kefa manana zatra pitsopitsony tsika hoentina sa miandry fotsiny hoe tonga avarynareo dia misy ihany ny zavatra azo atao anatin'izay satria ohatra hoe raha jerena ny voalohany ohatra ny any Europa ny fampirarahantsika ara-barotra ny faharoa dia ny any États-Unis zany hoe ny firenena izay manafatra be indrindra eto Madagasikara ka raha ohatra tsika nanao ohatra ny accord de libre échange ny firarahana ara-barotra tamin'ny miaraka amin'ny Européenne dia tsisy masakany antsika koa manao an'izay miaraka amin'ny Amerikana zay zao azo atao satria izay koa ny andrasan'ny zareo misy réciprocité ny tarifa zany dia anatin'izay sehatra zay ahafahana mametraka an'izay misy koa mety zavatra hafa mety masarika antsika masarika an'zareo ty amintsika ty ohatra hoe niresaka minina ohatra misy zavatra miintéressen'ny zareo be dia be dia anisany manana an'izay atao zay zany hoe antsika zany manana argument ohatra ny fomba fitenenan'ny président américain anazy hoe manana carte tsika koa manana carte abatra mbola latabatra eo fa zay fotsiny tsy maintsy miandry amin'ny sehatra ny fampirarahana vo afaka izy telo amby 7 isan-jato ivereny kely andreo matotale général fa inge zao mampimenimeny olo kositsika akay tena manaikitra be andry zareo ka izy any tsy ho ataony zay nge ny ady hevitry ny olona tale général tokony tsy hanamely tena atsika amin'ny ny atsarany balance commerciale atsika ny raha tadiditsika ny agoa rehefa napetraka tamin'ny taona 2000 nametrahana azy ny tanjona tamin'izay dia anatin'ny lalatsaina mitondra ny hoe ahoana anatin'ny fadimy ny règle ny OMC hoe tokony hampina ireo firenena andalam-pandrosoana mba hanao industrialisation satria inona moa ny zavatra angatahana inona ny zavatra andrasana ny zavatra andrasana dia tokony malalaka ny fandraisana ara-barotra tsisy tarifa kanefa raha ohatra ka tsy misy barrière tarifaire zany hoe tsisy droit de douane ka raha tsy manana zavatra tolotra anao dia isubira fotsiny andray fotsiny ny atao amin'ny sasany ihany dia zay mahatonga n'izy hoe aleo aloha ampina reo firenena andalam-pandrosoana ary ny application ny reo tarifa reo raha tsy tonga dia indray mipoaka tonga dia atao hoe zéro ny tena avy any miditra zany fa tsy kelikely ohatra nataontsika tamin'ny Union européenne zao maherin'ny 20 taona atsika nametraka dégressivement natao tsy kelikely ohatra hoe 15% dia namidinina 12% namidinina 10% 8% ainsi de suite dia tamin'ny taona 2024 vao tena hoe rava tanteraka ka raha napetraka ny agoa tamin'izay taona 2000 zay dia tamin'ny 5 taona tamin'ny voalohany nametrahana azy donc taona 2023 zany tokony vita ny agoa dia nefa mbola tsy afa-po zany zareo hoe mbola tena tsy manana maturité na dia hoe nisy ina moa ty vokatra tsara raha fa nampina 10 taona indray dia zay mahatonga ny agoa tapitra amin'ny mois de septembre 2025 zany hoe tamin'ny taona 2024 le izy no nampina 10 taona dia raha ohatra ka amin'izay zany hoe ny hevitra nametrahana ny agoa zay dia ny Madagasikara anisany succès zany hoe nahitana vokatra indrindra amin'izay ka tsy tokony hanamely tena atsika amin'izay satria ny Amerikanina ihany ary ny républicaine no nitondra ny lalàna tamin'ny andron'ny George Bush nametrahana an'io ny républicaine nitondra an'io lalàna ny agoa io zay fa tsy démocrate ay fa tsy hoe démocrate moa tsy Bill Clinton tamin'ny 2000 Africa Bill mantsy netsonan'izy io ay tamin'ny 2015 en tout cas na am'izao ny olona zay mitondra ny congressman zay mitondra n'io lalàna dia mbola républicaine fa nitondra n'io lalàna io tamin'ny congrès na tamin'izay fotoana zay républicaine nitondra azy nitiky tenena zany raha ohatra ka ny fomba fijery anatin'ny principe nametrahana ny agoa dia mitombona tanteraka ary ny vokatra dia azo tsapaitany taty Madagasikara satria nisy ny création d'emploi nisy ny fahatsarany balance commerciale atsika zany io ny fandraisantsika amin'ny États-Unis zany dia tena nisy vokatra tsara ho atsika ny entana miditra avy any États-Unis mety misy lafi ny hafa raha ohatra ny tarify ny resahana dia tsy 93% aloha ny tarify ny entana avy any États-Unis miditra eto Madagasikara ny antsika moa ny tarifa tsy mitovy amin'ny any États-Unis anazy ray ny tarifa fa ny antsika eto mizara anaky telo
mizary anankitelo raha ohatra ka entana zay efa vitana izy a dia 20 raha ohatra ka entana nivoaka izy ina fa mbola ampiasaina amina zavatra hafa indray ohatra hoe ny simenitra ny produit intermédiaire tenenina anazy a dia 10%. raha ohatra indray izy a équipement sy matière première dia 5%. mahatonga ny politique tarifaire io dia amprisina ny famokarana anatiny zany hoe raha ohatra ka hividy fitaovana anao sy hividy matière première dia ambany dia ambany ny aby raha ohatra kosa entana efa vita mba amprisina ny famokarana anatiny dia ambony mba tsy ho lasa concurrent ny entantsika fikarina ito dia rehefa atao zay moyenne zay a ny moyenne ny taxation zany hoe ny entana nafarina avy any États-Unis zany a dia ny volana ilay ny fanjakana amin'ny entana niditra reo dia 2,100 fa tsy 3,100 ary mbola ambany ny moyenne de taxation nationale zany hoe raha ohatra ny entana rehetrarehetra miditra eto Madagasikara miaraka ny droit de douane sy ny TVA ny resako dia 2,100 en moyenne zany hoe mbola ambany lavitra ny moyenne nationale de taxation eto Madagasikara zany ny entana miditra avy any États-Unis. Inona mo mahatonga an'izay misy amin'ireo entanareo a tsy mandoa aby ohatra hoe ny gaz anisan'ny zavatra farantsika avy any États-Unis dia ny gaz nefa misy ohatra hoe ny TVA taux réduit zay 5%. dia zay zany mahatonga an'le izy hoe azo vidiny mpanjifa ia le politique douanière mihitsy ve zany fijerinao azy hoe naomby ve zay tetikaditsika zay zay mo mahatonga anay miteny hoe tsy tokony aty amintsika zany na tsika tsy tokony hoe anamely tena hoe nataonareo mafy be satria tsika tsy nitaxe mafy be an'le izy ny 12% ny taxation entany avy any États-Unis raha ohatra ka hoarina amin'ny pratique maneran-tany azo ihany zay ny zavatra tsara jerena amin'ny entana ondratsika any États-Unis zay ny tena important satria reo entanareo dia entana ananantsika avantage comparatif hoe ananantsika tombony amin'ny famokarana zany reo entanareo tafiditra anatin'izay ohatra ny AGOA ny textile ny tena ngeza indrindra satria ny antsasa manila ny entana ondratsika any États-Unis dia nyreo lamba zay mivoaka amin'ny zone franche anisan'ny tsarika ny mpandraraha amin'ny zone franche eto amintsika dia ny dextérité ny fahaiza-manao anatina vidiny ambany dia ambany zany hoe ny main d'œuvre antsika ambany nefa ny fahaiza-manao ny tsara raha jerentsika ohatra ny Afrika dia misy ny reo firenena ohatra hoe ohatra ny Tanzanie, Ghana, Kenya raha ny karamany manodidididiny eo amin'ny 150 dollars eo ny zone France misy tafiakatra jusqu'à 200 dollars raha ataontsika zay calcul zay dia tafiakatra any amin'ny 600 000 ariary na mety tafiakatra 700 000 ariary dia nefa raha hoarina zay raha ny salaire minimum amintsika eto 250 000 ariary dia zay zany mahatonga le compétitivité amin'ny fahaiza-manao ny reo main d'œuvre antsika reo nefa mividiny ambany dia tafiditra anatin'izay koa moa ny environnement iasana satria anisan'ny masarika nireo indrindra fa ny avy any Azia zay manokatra ny zone France reo no anisan'ny koa miprofite ny AGOA zay environnement afahany miasa eto zany afahany manondrana tsiaritra kely tafiditra anatin'ny resaka hoe anona ve moa reny hoe call center reny talezina sa resaka tafiditra reny fa reny moa service tsisy exportation ataony BPO ny fiantsonan'izy reny amin'ny anina teknika fa reny zany service fa tsy mandoa aba na dia hoe misy satria ny service no alefan'zareo dia tsy voakasika ny tarifa fa mandingana frontière dia tsy tafiditra ny abatserana na vany ny service dia natao ny tena hoe tampotsika zany afana manao création d'emploi dia eo moa ny zay fiscalité domestique zay azo raisina zany hoe ny etra anatiny zay azo raisina amin'izy fa tsisy abatserana ny raisina amin'izy reny AGOA amin'ny septembre tapitra le izy DG ahoana izy ity 5 alina no any ny gaso ho very asa raha sanatria hoe tafiditra ao anatin'ity 47% ty ve ny AGOA executive order moa naran'le ny fanapahan-kevitra resina amin'ny didim-panjakana ohatrany hoe équivalent na décret amintsika ary io didim-panjakana io dia anatin'ny urgence no amakana azy zany hoe raha ohatra ka lalàna raisina andavanandro izy dia mila mandeha parlement ohatrany eto amintsika mandeha congrès dia mandeha sénat fa amma lalàna zay napetraka didim-panjakana anatin'ny amehana nametrahana azy dia mandeha ambonireo lalàna hafa zany hoe
ny AGOA dia lalàna zay milaniny ny congrès sy ny sénat tany amin'zareo fa rehefa mipetraka kosa ny executive order dia ambony iny lalàna iny zany hoe raha tsisy taxe aloha aty amin'ny AGOA dia mipetraka amboniny ray ny 47% zany misy taxe alohandray amin'ilay dia andoha taxe amin'izay zany tsika amin'ny zone France ny zavatra tsara songadinina foana amin'izy io amin'ny mesure d'urgence an'izy io dia ohatrany azo atao koa ohatrany aingany nametrahana anazy ny anesorana azy ary zay zavatra zay hita hoe ny Meksika ohatra napetraka le izy fa rehefa nisy ny fampiresahana dia tsoany lasa rona 400 angamba izy amin'izao ohatran'izay koa ny Canada ohatran'izay koa zay ny faniritsika zay ny fanirina ary ataoko fa zay dingana fana manao an'izay satria ny Amerikana raha hitantsika manaraka ny vaovao hoe fomba mampiseho an'izay fahavononana zay fa miandry izy zany ny fanantonana hoe fampiresaka fa rehefa mifampiresaka rehefa avy eo dia ataoko fa tokony tsy hoe tsy tokony irariana zany mba tsy ho aharitra io mba ahafahany koa ireo orinasa zay miasa amintsika eto tsy hanapa-kevitra dia hifindra amin'ny toeran-kafa satria rehefa tonga ny tongotra ray fa lasa ny firenenkafa sarotra be dalana dia zay no mahatsara an'izy hoe ny aingana ifampirarahana ary ny fahavonon'ny ifampirarahanga mba ny tena andrasany zareo ary manao fampirarahana moa mila fotoana ary raha ohatra foana vonona ifampiraraha dia zay no mety hoe ahafahana mijery alefaso aloha fa andrasy kely 3 volana na 4 bolana na 5 volana alohany ananana fotoana tena hoe andinina ny lafiny teknika rehefa miresaka amin'ilay ambassadeur ny États-Unis eto amintsika ve nareo dia zay ve no mahita hoe resy lahatra problème atsika izy ary vonona ho ambassadeur atsika indray any amin'ny fitondram-panjakana foibe Amerikana sarotra moa miteny an'izay satria ny ambassadeur ambassadeur azy tsy maintsy eo foana hiaro ny lalàna zay raisy ny firenena zay solomy teny ary ny zavatra isorana azy manokana aloha hatreto dia micoopérer foana izy mifanometanana manome torohevitra hoe zao ny tokony atao manome koa ny canal diplomatique zay ilaina amin'izay ny izany tsy eo foana izy satria lalàna avy any amin'ny firenena tsy maintsy fampiarina amin'izay fa raha ny zavatra hitantsika voalohany hoe vao nivoaka iny dia nisy ny atao amin'ny maio ny fivoriana zay nita par vidéoconférence zareo dia nanome ny fanazavana rehetrarehetra makasika ny pitsopitsony lalàna io zany hoe hatreto zany dia mifanometanana soamantsara ary manampy atsika amin'ny fomba ahafahana mijery an'io zany zareo ary l'ambassadeur atsika any États-Unis active tsara hoe torak'izay koa satria io moa ny zavatra misy raha ohatra tanatin'ny taona maro atsika tsy nanana ambassadeur tany États-Unis ary anisan'ny tombony ho atsika ny fananany ambassadeur ary tena miasa mafy ary anisan'ny nahitana vokatra tamin'ny herinandro lasa iny tany nisy inona moa ty mission nataoko tany États-Unis tamin'ny FMI tamin'izay fa anisan'ny fanometanana koa satria ny fanindry tamin'ny AGOA ny lobby-ny AGOA tany miaraka tamin'ny ministry ny varotra sy ny mine nandeha tany miaraka amin'ny secteur privé dia ny ambassadeur atsika no nandamina ny zavatra rehetrarehetra tany ary raha ohatra ny zavatra hita zany raha misy délégation hafa ny mandeha ndraindray raha tsy tena hoe le décideur no niraisina fa ny tsika kosa dia ny décideur no nandray ny délégation ary zay nisan'ny hitako hoe mampiavaka ny tena manana ambassadeur heureusement manana ambassadeur tena active tsara sy hoe ino mantsy zany tena nanahirana mihitsy vao nandefa délégation tsika anohy ny AGOA indray herinandro tateorina dia ny ravany Trump le izy rava maina zany ve le dia antonditany ny tsy rava-maina ny antonditany ary zay moa nresako PDB ny fivoriana tany na teo amin'ireo exécutif io amin'ireo ministre ny commerce zareo moa manana sampasampana PDB ny reo département de PDB eo koa reo parlementaire ny congrès sy ny sénat za tsy afaka nanatrika ny fivoriana rehetrarehetra fa ny telo ataoko hoe farany manandanja no natrehako fa ny retour azo amin'izay dia positive foana tena tsara zany le retour men'le olona mifampiresaka eo ary tsy nanana an'izay eritreritra zay mihitsy ary eto mbola tsy afaka hiteny atsika hoe ny AGOA ko tsy to satria mbola any mois de septembre izy zany mila sarantsika tsara hoe tia ny AGOA
tia le executive order le executive order nametraka n'le 47%. Fa zay koa tsy hoe namafa ny lalanany AGOA, ny lalanany AGOA eo foana fa amboniny le executive order mametraka ny taxe. Dia zay ny tsarasarana satria tsy afaka miteny itsika treto hoe rava ny AGOA. Ny AGOA mbola mois de septembre ny sorny amizay vao tena hoe statué au niveau ny congrès hoe inona indray ara na ny eo fotsiny toizana na mety misy endrika hafa hitondrana ny AGOA. Ya zay ngamba momba niny resaka hoe zavatra miaritra amin'izao tontolo zao iny fa iverina amin'ny resaka faditserana ny eto Madagasikara tsika. Ny adevitra DG dia hoe lafo be ny douane taux de douane ampiarina eto Madagasikara dia mifreine ny izy teo fampidirana entana satria mila hitovy amin'ny vidy entana ny abatseranana eto amintsika. Ny hiteny hoe hitovy amin'ny vidin'ny entana mety tsy zay no zava-misy satria raha ny lalàna ny tarifa ny resahana dia manao ny loi de finance isan'ny taona ny aty amin'ny fahatseranana dia hoentina any amin'ny parlement ary io dia mandalo amin'ny gouvernement jerena zany amin'ny conseil des ministres hoe aligné tsara avy eo amin'ny politika mpanjakana tia tarifa atao ity. Efa naveriko teo ny structure tarifaire atsika zany hoe ny fomba andrafetana ny tarifa io 20%, 10% et 5%. Ary ny tanjona amin'izay dia ahafahana mampirisika ny famokarana anatiny. Raha ohatra ka oharina amin'ny firenena ty Afrika mitovitovy inona moa ty ohatrany hoe profil économique amintsika dia mitovitovy ohatran'izay ihany. Ny TVA alonao izy rehefa manao importation fa rehefa manao kosa mivarotra na manao ny fanodinana an'iny dia misy ny remboursement na TVA. Dia zay mahatonga n'izy miaba antseranana ihany ny droit de douane ihany no mijanona amin'ny kitapolam-panjakana fa ny TVA dia remboursable. D'accord. DG fanontaniana akapobeany ty ny resaka teti-bola mantsenao teo. Ianareo direction générale ny douane ve miteny amin'ny fanjakana sy ny parlement hoe zao no tratrarinay amin'ity taona ity. Sa ny fanjakana miteny hoe douane tsy maintsy zao no tratrarinareo. Mifandray le izy ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ny vola ampidiriny fahatseranana dia manandanja be amin'ny kitam-bolam-panjakana manodidididiny antsasany vola miditra amin'ny fanjakana dia avy ety amin'ny fahatseranana dia misy anefa ny filana zay apetraka ny fanjakana amin'ny eo ny karama amin'ny mpiasa-panjakana eo ny infrastructure rehetrarehetra atao dia reny zany misy programmation budgétaire hoe reto daholo ny vola ilaina anatin'ity taona ity aiza no ahitana an'ireo vola reo tiany avy amin'ny fiscalité domestique avy amin'ny impôt etra anatiny dia tiany etra eny ambavahady ny aty amin'ny douane zany dia zay tsy ampy amin'izay jerena hoe iza ny mpamatsy vola mety anao an'io mety hoe mpamatsy vola atao anatiny zany hoe ny banque sy ny ina moa ty ny atao anatiny mamatsy vola na ny any ivelany amin'ireny findamam-bola atao dia rehefa mivoaka amin'izay dia mifandray koa atao hoe cadrage zay dia mifandray koa iny amin'ny taux de croissance tsika satria raha misy tanjona ray tratrarina dia tokony mifandray hoe ahoana ny activité économique atsika firy ny taux de croissance dia reny raha ohatra ka misy taux de croissance miankina amin'ny activité économique dia miankina amin'iny koa ny fanafarana entana dia iny nanaovana projection hoe tiany projection ny recette tokony hiditra dia iny indray avy eo apetraka any amin'ny matetika moa ny taux de croissance ny gouvernement manapaka an'izy miainga amin'izay base technique zay dia eo zany mety misy ajustement atao indraindray koa miaraka amin'ny FMI satria tsika anatin'ny programme faika dia manana ny heviny koa ny FMI hoe tia ny projection nataonay dia anatin'izay zany afaka manao arbitrage hoe mijery hoe inona ny antony ny paramètre zay niraisina tsy mampitovy an'ireo dia iny paramètre iny no azavaina na fanakalo hevitra eo dia ahitana convergence rehefa manatena DG fa ho takatry ny olona zany fanazavana teknika be entinao zany mifanontany koa ataoko terre à terre raha mangataka aminareo ve ny fitondram-panjakana hoe zato no ampidiriny douane amin'ity taona ity dia afaka miteny ve nareo tsy tratranay zany fa 20% ihany ohatra. Misy averiko foana hoe misy lafiny anankiroa le izy misy ny performance ny douane amin'ny fanaovana contrôle zay tokony anatsara ny fampidiram-bolam-panjakana dia misy ny fampidiram-bolam-panjakana miankina amin'ny entana miditra raha ohatra kosa tsy misy entana miditra ohatra dia ahoana moa ny fomba hitaxé iny assiette raha ohatra fantatra hoe zao ny entana tokony hiditra satria iny fanaovana projection foana hoe misy donné avy any amin'ny banque centrale any misy koa avy ety amin'ny douane tia ny tendance ny importation ohatran'izay ohatra ny tamin'ny taona roa taona telo taona teo
manao projection foana ny produit pétrolier fanafarana ny produit pétrolier nefa tsy tratra foana satria ny fanafarana n'izy mihitsy zany amin'ny eo moa ny vidy ny mety midina avy any dia lasa tsy tratra zany le recette pétrolière fa tsy miankina ty amin'ny fahatsiranana zay fa manenjika indray zay hoe renforcena indray ny contrôle sy ny aty amin'ny entana tsy pétrolier dia ahafana manenjika ny recette tokony tratrarina ia raha ny taremarika ampelantanako aloha taona maromaro dia tratranareo foana lay zavatra tadiavin'ny teti-bolam-panjakana ary mihoatra matetika ary le izy zay no resahako teo hoe ohatra raisiko hoe tamin'ny 2024 ohatra 3778 milliards angamba no d'ariary nampidiriny fahatsirana dia tamin'io 100 zany hoe ny recette non pétrolière zany 102%, recette pétrolière 98%. raha tokony izy raha samina tratra daholo satria eo amin'ny 101% eo zany mihoatra ray isan-jato ny fahatratrarina tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo iny dia ny recette non pétrolière nanaovana effort mba hatratrarina ny recette satria tsy tratra ny aty amin'ny pétrolière ny aty amin'ny fahatsirana moa misy atao hoe contrat de ino moa ty convention d'objectif sy ny contrat de performance zany hoe reo mpiasa amin'ny fahatsiranana mikirakira amin'ny famoahana entanareo dia manana contrat izy dia anatin'iny contrat iny no ahafahana migery an'izay hoe raha ohatra ka tsy misy performance tokony tratrarina dia amafisina kokoa ny contrat hoe tiany tokony tratrarinareo tiany objectif tokony tratrarinareo reny hoe pétrole resaka secteur pétrolier reny moa tena ngizabe zany fa ho an'ny olosotra ona DG nareo hoe mamaritra hoe ndora angaha atao ohatr'izao ny taux de douane na ampidironyty olona ity na ty société ty sa izy amin'ny mamaritra an'izay ny taux dia ny lalàna mamaritra azy iny le fidina any amin'ny loi des finances fa ny base kosa zany hoe ny assiette ny akanany ny taux iny dia ny valeur ny mpanafatrentany ihany no mametraka ny valeur hoe tia ny zavatra nafarako tia dia tia ny vidiny vidianako azy dia iny no corrigé ny fahatsiranana fa iny no tsaraina raha ohatra ka mety mieritreritra ny fahatsiranana nisy fraude tambadika an'iny mety hoe jerena amin'iny hoe ny facture ve misy ozika na jerena antanina mihitsy ara ny olona zay namony varotra zany hoe ny fournisseur ny produit antanina hoe ohatrinona ny varotanareo misy koa amin'ny douane be dia be amin'ny firenena maneran-tany ny déclaration à l'export dia hitatsika eny anatin'ny misy atao hoe ino moa ty ny information tena publié ny reny douane reny tsy argus ny argus ny véhicule mety atsika resana iny rehefa aveo fa ny ino moa ty indraindray zany amin'ny site ny douane reny indraindray koa zay misy moa ny fandraisana amin'ireny douane reny dia omeny rehefa misy zavatra antaninay hoe ohatrinona nanondranany ty olona ty ny entana ty dia omeny ty ny déclaration nataony taty aminay satria mety tsy hitovy iny hafa ny namoahana azy avy tany dia hafa ny ampidirana azy eto dia zay no atao ny fiara no manana mampiavaka azy manokana satria ny fiara dia efa antaona maro nameny fanjakana nameny fahatsirana na any amin'ny gasinety zany no manao ny évaluation ny véhicule d'occasion inona moa ny anton'izay raha ohatra ka fiara vaovao izy dia mora fantotra ny vidiny raha Toyota izy dia manontany amin'ny Toyota ohatrina vidiny ity na ny firenena iray manontolo dia fantotra ity ny vidiny fa raha occasion kosa izy dia olona tsotra mety mividianana azy dia sarotra no ahafahana miteny hoe marina iny valeur nataon'olo iny mba ahafahany ho izy traitement zany hoe hitovy ny fomba hitreitena ny rehetrarehetra dia zay mahatonga anazy hoe namena ny gasnet zay ny argus moa ny privé ny argus moa no anazavana an'io iny valeur iny nefa tsy valeur ohatrany hoe anatin'ny méthode d'évaluation ny AMC zany misy ny hoe mitovy entana mitovy ny tena voalohany moa zany ty amin'ny fahatsirana dia hoe ny prix effectivement payé ou à payer zany hoe ny vola ny entana ny valeur ny entana efa ny payenao na ho payenao zay ny prix voalohany dia nefa rehefa tsy azonao zay tsisy fomba azahoana an'izay dia misy méthode maromaro iny indray ny entana mitovy amin'iny zay efa nidéclarena tena mitovy exactement amin'iny dia fahatelo iny indray ny entana mitovy amin'ny fitsarana zany
jurisprudence ny fitsarana tsy hoe parallèle am'zany tsy jurisprudence izy fa règle d'évaluation no MC no MC mihitsy fametraka an'io rety ny fomba afahanareo manao évaluation dia ny aty iny valeur iny omeny alefan'ny gasnet ety aminay dia iny no acceptenay comme valeur en douane hoe anatin'ny méthode mazava zany fomba icalculer azy mba hitoviny ny olona rehetrarehetra amin'izao nefa misy ihany ny ezaka ahafahana manatsara an'izy io satria raha ohatra ka ny tanatin'ny taona maro dia avy any Europe no ny véhicule d'occasion miditra eto Madagasikara dia ny Argus nampiasainy gasnet zany nanao an'izay raha ny tendance amin'izao dia tsy avy any Europe ntsony ny fiara fa avy any Asie ny avy any Asie ny be dia be ny véhicule d'occasion miditra ny anisan'ny voalohany ny any Asie ny coréenne dia tsy mety ntsony ny Argus satria ny Argus ho an'ny véhicule européenne dia efa andala mpametrahana ny fomba anaovana évaluation vaovao ny aty amin'ny fahatserana zany mahakasika an'ireo fiara zay mandeha ihany ny fotoanantsika DG mialatsiny mampiasa intelligence artificielle ny douane zao tsy hoe ono hoe efa vaovao officiel zany inona ny asan'izany intelligence artificielle zany amin'ny douane fantatsika moa fa nanomboka enina taona teo eo tena niazakazaka ny fanatsarana sy ny réforme atao ty amin'ny douane ary mahery ny raika amin'ny telopolo ny programme de modernisation zany hoe sehatra zay natsaraina tato amin'ny fahatseranana tafita anatin'izay ny fametrahana ny atao hoe data warehouse ny data warehouse io mampiavaka azy amin'ireo hoe data center vanandro serveur io dia apetraka io fa tena mirindra ny données anatiny ao ny aty amin'ny fahatserana ny déclaration iny dia anatin'ny taona maro dia tsy miova mihitsy rehefa numéro 1 ny anatin'iny case iny ny exportateur dia numéro 1 foana 46 ny valeur dia numéro 46 foana iny dia structuré ohatran'izay zany ny données aty amin'ny douane dia zay no ahafahana mametraka ny atao hoe intelligence artificielle misy ny atao hoe ERA am'teny raha vakina amin'ny teny français izy hoe ERA na amin'ny teny anglisy hoe enhanced risk assessment zany hoe fanatsarana ny fomba fanaovana analyse de risque dia ao zany misy agent IA agent intelligence artificielle manao ny analyse de risque mijery an'ireo déclaration rehetrarehetra reo hoe ty déclaration ty dia zao ny seuil de risque raha ohatra ka ny misy olombelona ihany anatin'ity ray ity aloha zany tsy olombelona fa ny machine no miteny hoe ty manana an'izao risque zao tsy hoe ny fafana koa ny olona dia ny solona machine tsy zay le izy fa ny fomba anatsarana zany hoe mioptimiser ny fomba ahafana manao ny asa ty amin'ny fahatseranana raha ny fomba fiasa taloha dia misy ny hitantsika hoe ny BSC reny validena ny BSC dia miditra ny information ny BSC dia misy ataony analyse de risque dia misy agent maherin'ny roapolo mikirakirana iny raha ny agent ray dia mety maka dossier ray izy dia mijery BL ray mijery facture ray dia mety maka ohatra telo efatra amin'izay hitany taloha tany dia mandefa message izy hoe ty dia misy risque an'izao misy limite ihany zay satria tsy hoe misy limite moa zany fa tsaratsara kokoa raha ny machine satria raha ohatra ka déclaration ray na roa na telo no comparé olona ray anatin'ny adiny ray na adiny roa izy manao analyse iny raha ny aty intelligence artificielle izy mety nyrehetrarehetra ao anatin'ny système mety arivo na roa arivo miara analyse iny dia miara comparé ny daholo dia mamoaka hoe ty zany hoe plus pertinente kokoa zany ny risque atao ny décision ny olombelona ihany manapa-kevitra fa tsy ny machine fa anatsarana fotsiny ny fomba fiasa raha ny fiazakazaka ny teknolojia amin'izao dia nantenaina mitovy amin'ny impact nanaovana découverte ny machine à vapeur zay nafana nanao fiara nanao usine zay niteraka ny révolution industrielle tamin'izay fotoana tamin'ny voalohany taona 770 inona zany 1900 tany dia 19e siècle donc mitovitovy amin'izay zany ny antenaina ny impact ny fampiasana intelligence artificielle ary ny aty amin'ny fahatserana dia efa mahita tsara an'izay ary tombony no ahafana miroso amin'izay satria zay tsy miroso amin'izay dia ho tara ary ny efficacité n'izay ny tena important mba ahitana vokatra amin'ny fanaovana ny asa aty amin'ny fahatserana ny aty moa ny fampiatrana ny intelligence artificielle koa tsy hoe za ty hanao intelligence artificielle dia hoe apetraka eo tsy ohatran'izay fa misy condition de base ametrahana azy ny fahatserana dia anisany manana culture de chiffre ela ataoko hoe azo tenenina hoe ela zany raha ohatra ka eto Madagasikara resana satria nanomboka tamin'ny taona
raiky mifolo sy roa arivo tany dia efa miditra amin'izay culture de données zay teo amin'ny fahatseranana zany hoe ny fanapahan-kevitra atao amin'ny fahatseranana dia miainga amin'ny statistique na le resantsika ny fixation recette teo ara dia misy base misy inona moa ty information statistique objectif mipetraka tsara fanamakan'le décision ny naina dia affectation ny mpiasa na ny rotation ny mpiara-miasa na ny rotation na ny PDB zany misy ny évaluation de ça contrat de performance convention d'objectif misy base objectif zany hoe ny culture mila mipetraka aloha dia eo koa le ressources nanomboka tany amin'ny taona 20 sy roa arivo tany dia ny recruté ny aty amin'ny douane hatraminao hoe docteur en mathématique misy hoe le data scientiste data analytique reny zany efa niomana tamin'izay mba hafana metraka an'io dia reny olona reny ny formé olona zay tany Corée misy tany Belgique misy BDB zany olona miformena ny préparena amin'izay dia napetraka amin'izay ny raha dia rehefa mipetraka ny raha dia hita amin'izay zany vokany dia ohatran'izay koa ohatra ny analyse d'image reny dia ny intelligence artificielle napetraka ny zavatra tena hitako tiana hoe tsara songadina koa ny fomba ny fidiana ny FMI any Madagasikara zany hoe ny douane malagasy ho lasa modely amin'ny fampiarana ny intelligence artificielle ty amin'ny administration publique ary zay moa ny anisana nansany zareo ny tenako nitondra nanao zay partage d'expérience zay tamin'ny roa herinandro lasagna lasa andrefa laikana zavanina tsoroko aminao ty fanontaniany ty ny olona zany rehefa hoe mpiasa ny douane dia manan-karena vetivety dia manana trano manana tômôbila matanjaka nefa mpiasa-panjakana ohatrany mpiasa-panjakana tiako atonavana dia hoe be kolokolo ono nareo ao hoe ny zavatra mivoaka ao dia mipiasa ny douane ny zavatra miditra ao dia afitsaky mipiasa ny douane na rehefa tsy tia mivoaka le izy ahoana ny fahitana azay raha ohatra ka ny sehatra maneran-tany ny resahana ny administration de recette dia misy foana motivation le izy angamba tsy tonga dia hoentina hoe manana inona moa ty hoe hoentina amina corruption tsy afaka hijeren'izay no fa misy ny ireo androm-panjakana sy ny institution manaraka n'izay resaka corruption zay ny aty amin'ny fahatseranana ohatrany amin'ny inona moa ty maneran-tany rehefa administration de recette dia misy foana ny ohatrany hoe avantage mba ahafana motive ny mpiasa mba hitsidirana amin'izay kolokolo zay raha maka ohatra raha ny hoe ny kolokolo ny resahana raha metrana zany hoe raha misy aba tokony aloha ray dia raha ohatra ka inona moa ty ampanao kolokolo ny olona nafatra an'iny dia lasa miena ny aba dia miena koa ny vola miditra ty amin'ny tambolam-panjakana zany hoe le dommage ny perte zany dia ho an'ny tambolam-panjakana nefa ny gain iny avy eo mety kely amin'iny amena an'le ny aty amin'ny mpiara-miasa ty amin'ny fahatseranana mety hoe ingeza ho an'le mpanafatra dia zay no mahatonga an'le izy hoe mila motivena ny mpiara-miasa mba tsy ho perméable amin'izay tsy le terme hoe kolokolo ny resahako fa ny environnement zany hoe ny environnement hiasan'ny fahatseranana dia environnement exposé amina kolokolo ohatran'izay tsy aty amin'ny fahatseranana fa ny administration de recette dia exposé amina kolokolo za moa tsy hanonona entité hafa koa fa tsy fahatseranana ihany no administration de recette eto fa raha ohatra kosa nefa mampitatsika amin'ny firenenkafa satria anatin'ny sehatry ny asany ary ny fahatseranana nisan'ny mifandray be amin'ny reny firenena hafa reny amin'ny alalan'ny sehatry ny organisation mondiale des douanes raha oharina amin'ny firenenkafa dia tena ambany dia ambany nefa ny traitement zay nisian'ny fahatseranana ka le ny comparaison ataontsika matetika comparaison eto amin'ny firenena hoe aleo ngamba ny fomba fijery raha tsy hoe resaka kolokolo moa zany dia efa misy sehatra manaraka an'izay dia anjaran'ny zareo no manaraka an'izay ary aty amin'ny fahatseranana dia tsy miaro mihitsy raha ohatra ka misy olona zay tratra amin'izay dia manasazy koa amin'izay lafin'izay be dia be ny exemple azo ndraisina amin'izay nenaire raha ohatra ka misy preuve fotsiny hita amina vidéo dia efa misy sanction ampiarina amin'iny olona iny tout de suite tonga dia efa suspendu iny dia miandry ny zavatra mety hoe procédure atao anazy fa tsy tokony hoe ny fampiarana eto amintsika no atao anazy fa raha ohatra hoe raha ny fahatseranana ampiarina dia tena moins loti tena hoe ambany dia ambany koa ny traitement ny farany dia farany DG ty fanontaniana ny insiste mihitsy le olona nonona fantatra hoe ianao no vahiniko androany ny insiste fa maninona ono no ferana ny isan'ny tavoangina whisky ampidirina fa raha vao mihoatra n'le fetranareo n'le izy dia mando douane fa maninona no natao an'izany mba salama ny mpiarabelona ny
tsy isky ihany tiako tenenina am'izay a fa na hoe entana hafa hoe mba hoe nitondra kapa be dehibe ho any zanany na ho an'ny fianakaviany le efa namboarina zay satria raha hitantsika ngamba am'izao ny asan'ny fahatsirana dia miaro ny fampidiram-bolam-panjakana dia ny entana zay miditra dia tokony mandoa aba zany hoe ny entana iny raha nividina tatia beoririka ohatra dia efa nisy abana aloha fa any amin'ny impony miditra dia nefa tsy nividina taty izy satria tsisy traçabilité raha nividina tany ivelany maninona moa raha ny ivelany mandoa aba dia maninona ty amintsika tsy mandoa satria raha vidina tany à Paris ohatra ny entana iny dia misy aba ao dia zay mahatonga anao manao dia taxe zany hoe mandeha amin'ny aéroport anao dia averina iny taxe iny dia rehefa tonga aty koa tokony mandoa an'iny fa nazanatsy zany ny vocation aty amin'ny escale zany hoe aty amin'ny aéroport efa tsy napetranay amina resaka surveillance tsy dia hoe anatin'izay inona moa ty fampidiram-bola zay kanefa kosa raha ohatra ka activité commerciale nataon'le olona dia tokony mandoa ny aba zay tokony alohany izy zany hoe noentina kokoa anatina civisme fiscal hoe misy comptoir napetraka ao zay afana manao paiement par carte afana manao déclaration simplifiée dia amin'iny zany mba amplisian'ny olona rehefa misy zavatra kosa ny tokony andoavan'ny abantsiranana dia tokony tonga eo izy mandoa an'izay 2-3 minutes vita zay raha tsisy zavatra ho déclaré iny dia mandeha afaka mandeha circuit vert izy ary ataoko efa nisy vokatra tsara zay satria anisan'ny nahazo fakatoavana amin'ny ino moa ty antitanisana voakany ravinala hoe ny ty amin'ny fahatsiranana zany nisany nahazo voalohany amin'izay fanatsarana natao sy ny afianganana zay ka mampirisika ny olona foana mba anao zay mety amin'ny fandoavana ny hetra satria fanjakana nig mila vola mankasitraka joary dia mankasitraka nareo mpanaraka ny fandaharana amin'ity andro zoma ity tapitra ny fotoana antsika velominareo